taorinyny fivaninanana iny dia samy natsapatena ho afa-po avokoa na ny mpilalao teny ambony-kianja na ny mpitantana na ny mpikarakara an'izany hetsika izany ny hatsaran'ny kianja ny lalaovana moa no tena nahafa-po an'ireto tanora avy any amin'ny faritry vakinakaratra ireto. Nisy ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpilalao izay nisehatra tao anatin'izany tournoi firaisan-kina izay teo ihany koa ireo mpitantana ary farany dia nanambara mety toy ny fandarana asany ao anatin'izany association LGK plus zany ny filohan'ity fikambanana ty tournoi karakarany LGK ty aloha dia hitana efa tsara ary ny avantage amin'izany dia zao terrain synthétique mahafinaritra zao sambany aminay zany lalao synthétique zany fa dia isaoranay ny LGK plus zay nanao zao terrain synthétique zao mba ilalaovanay indrindra fa amin'ny avantage anay avy any Atsirabe faharoa izy dia makasitraka noho ny fikarakara. Raha misy kianja ohatr' zao zany any Atsirabe faharoa dia mety anahoana? Tena ngamba mahafinaritra aminay zany satria mba milalao akaiky sady mahafinaritra kokoa no tsara misy ohatr' zao dia mahafinaritra misy lalaovanay ny amin'ny Atsirabe faharoa. Le fikarakarana LGK plus zany hita hoe mahafinaritra ara-dalàna anara-penitra tsara tsy bordel le izy. Ny faharesena moa resy zay satria eo le ensemblage tsy dia nisy loatra satria zera sélection avy amina commune sy fokontany maromaro avany izy. Ahoana ny fahitanao ny kianja? Kianja mahafinaritra zao mba nahita an'izany hoe kianja synthétique zany any alavitra any isanay bozaka foana moa ny terrain mba hitany. Mety anahoana ny Atsirabe faharoa raha ohatra ka misy kianja tahaka izao? Mety anavoatra ty lalao fotsy ty satria mety risque daholo ny na tsy mpanao baolina ary mety risque daholo. Ny fahitanay ny lalaon'ny LGK plus aloha zany eto dia ty lalao natao manomboka androany ty dia traikefa ho an'ny commune roapolo ho an'ireo zoera commune roapolo satria nangalana zoera tsirairay avy ny amin'ny fokontany ahitana an'ireo espoir dia tsara be mihitsy tena tsisy ohatr'izany ty tournoi ty. Manaraka izay no fahitana ny foto-drafitr'asa dia tsara ngamba mbola tsisy ohatry ty ankoatrany ny amin'ny knaps fa dia tsara fa dia marary soany PDG vita soma tsara ny foto-drafitr'asa tsara tarehy be zao. Anareo any Atsirabe manokana raha ohatra ka tonga any ny foto-drafitr'asa tahaka izao mety anahoana ny fivoaran'ny baolina kitra? Mino fa tena mivoatra zao ny baolina kitra ao vakinakaratra indrindra ny Atsirabe 2 tena fa mivoatra tanteraka efa manaraka ny fenitra fahilaina amin'ny baolina kitra. Ny androany moa zany dia nataontsika hoe fitsapana fotsiny aloha an'ilay hoe terrain hoe azo ilalaovana ve le izy rehefa tonga ny fotoana izay tena ilalaovana baolina officiel zany hoe nataonay ho fitsapana n'ilay terrain fotsiny aloha fa mbola tsy nataontsika hoe ho tokanana ilay terrain ary ny amin'izao fotoana izao dia efa vita amin'ny 95% ny terraintsika fa ho jerevana amian-dalana eo ny pitsopitsony rehetra hoe mbola misy tokony ho hatsaraina ve le terrain, mbola misy tokony ho amboarina kely ve ny any ambony kianja na ny amin'ny sisiny kianja fa ny pourcentage aloha dia efa eo amin'ny 95 eo amin'izao fotoana izao no vita ilay terrain. Terrain mivoambeto tenin'ny LGK plus hatrany hoe hisokatra ho an'ny rehetra tsy akanavaka ity kianja ity mety anahoana tokoa ny fampiasana an'ity kianja ity rehefa vita? Ie zay moa no faniriana ary zay koa no efa nametrahana an'ity satria io no efa tanjon'le CAF sy ny FIFA hoe ny club anankiray tokony mba manana foto-drafitr'asa manana ihany koa an'ilay ataontsika hoe terrain
izay efa milalao satria tsapatsika eto Madagasikara fa vitsy dia vitsy ny terrain dia nanao ezaka ny RG Plus mba hafahany mampilalao an'ireo ankizy izay ao anaty fanaizana zany ara dia misokatra ho an'ny rehetra ny terrain izay efa namboaritsika ary vita en norme internationale mihitsy terrain ity. Ny manarak'izay ihany koa dia ny hoe satria ny fanjakana moa dia tsy maintsy miara-miasa foana amin'ny privé zany hoe zay le ataontsika hoe 3P dia mino aho fangambany anampy antsika ny fanjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao mba hisy zava-baovao ihany koa eto amin'ny firenena malagasy.